Anio alady 20 ny volana febroary, alady farany amin'ity volana ity ny anio ry havako, ary farany ihany koa ny amin'ny fandiniantsika aloha hevitra hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Karemy faharoa ity anio ity, ny sampana tanora kristianina no mitarika antsika amin'izao liturjia nomezam-boninahitra an'Andriamanitra izao, ary misy ihany koa ny sakramenta mibatisa, ny asa sy fampahirizana izay ataon'ny sampana fifoazana amin'ity alady ity. Ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ary ny fanahy masina. Amen. Ho fiderahantsika sy ho fankalazantsika an'Andriamanitra dia ho vakintsika miaraka ny salamo. Salamo 520, ny 5 ka hatramin'ny 7. Salamo 520, ny 5 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika dia andeha arahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avia ka jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha tongotra ny tanin'ny ny olona, taony nifaliantsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny masiny mandinika amin'ny firenena samihafa. Aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Misaoran'Andriamanitsika ary firenena, ary asandrato ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahitsika ny fiainana. Amen. Amen. Izao dia andeha iraintsika ny hira amin'ny firana fifoazana, hira 10, ka ny 1 sy ny 7 no ataontsika. Hira fifoazana, hira 10, ny 1 sy ny 7. Mbola iaraka ivavakintsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, midera sy mankalaza ny anaranao izahay, fa mbola novelominao ka navelanao natratra izao alahady maraina izao. Ny famindraponao nandritry ny herinandro nitiavana iny no natoy izao anay. Dia raha iombona ivavaka eto ara izahay ankehitriny, dia mba tarifeny amin'ny alalan'ny fanahinao masina izao fotoana izao, mba ho fotoana tsy ara-roaparatsiana, fa mba ho fotoana ho entinay tokoa
ankalaza ny anaranao masina. Izany ary tompo ny vavakay ka sitraka indrindra ny manambatra izany amin'ilay vavaka tsara indrindra ny ampianarinao manao hoe rainay izany an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety atantaky ny any an-danitra mehoanay ny izay anasaza ho anay ary mamelany mikay tahaka ny namelany izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Afaka mira ny sampana fifoazana na ny zanaky ny fifoazana raha niomana ny amin'izany. Ny tanora efa manao ny anjara irany izany. Thank you.
mamaky sy haino ny teny soratra matsintsika. Izany dia sokafo ny baibolinareo ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faharoa amby folo atomboka ny 19 ka hatsahatra ny 19. Tantara faharoa toko faharoa amby folo atomboka ny 19 ka hatsahatra ny 19. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Rehoboama rehefa napandro ny fanjakany sady efa nahery dia nahafoy ny lalan'i Jehovah izy sy ny Israely rehetra. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'ny Rehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka mpanjakan'ny Egipta hamelon'i Jerosalema fa nivadika tamin'i Jehovah amponina tany. Ary nitondra kalesy 250 sy pitaingon-tsoavaly 9 izy. Ary tsy hita isa ny olona izay nanaraka azy avy tany Egipta, dia ny Lobita sy ny Sokita ary ny Etopiana. Dia nahafaka ny tanàna mimanda izay any Joda izy ka tonga tany Jerosalema. Ary Semaia mpaminany tonga tao an Rehoboama sy ireo mpanapaka any Joda izay tafangola tany Jerosalema noho ny amin'ny Sisaka ka nanao taminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, ianareo efa nahafoy ahy, koa izao kosa dia mba nahafoy ianareo eo an-tanan'i Sisaka. Dia niaiky ireo mpanapaka an'i Israely sy ny mpanjaka ka nanao hoe: marina Jehovah. Ary noho nitan'i Jehovah fa niaiky izy, dia tonga tao amin'ny Sisaka indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe: efa niaiky izy ka dia tsy handrika anazy aho, fa tsy ho ela dia hamonjy azy aho. Ary tsy ahidiko any Jerosalema any amin'ny tanànan'i Sisaka ny fahatezerako, kanefa ho mpanompony ihany izy mba hahafantarany ny fanomponay sy ny fanomponany amin'ny fanjakana hafa. Hotohizantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko 17. Hebreo toko 17 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Hebreo toko 17 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tsarovy ny tondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, heveriny ny fiafaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avily ny fampianarana maro samihafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa akory ny mahavatra azy. Isika manana alitara izay tsy ananan'ny mpanompo ny taberna kely fahefana hinanana, fa rehefa noentin'ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoeran'ny masina ho fanatitra noho ny ota ny rany biby, dia nidorana teny ivelan'ny toby ny fatiny. Noho izany, Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hahamasina ny olona amin'ny rany. Ka oka isika hivoaka eo ivelan'ny toby ka hitondra ny latsa izay noentiny, fa tsy manana tanàna maharitra ety isika fa mitady ny ho avy. Ka oka isika hanolotra mandrakariva ny fanatim-piderana ho an'Andriamanitra amin'ny alalany, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany, fa aza manadino anao soa sy hiatra fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Amen. Mbola hitovy vaky tena. Ho faranantsika ny famakian'ny tenin'ny soratra masina araka izay ho hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 9 ny andininy 5:20 hatramin'ny 7:30. Jaona toko 9 ny andininy 5:20 hatramin'ny 7:30. Rehefa hita izany dia vakitsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Doy re taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy taminy: ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany, manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay nanirakay, ary izay zavatra efa reko taminy nolazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny Ray no nolazainy taminy. Ka dia hoy Jesosy: rehefa sandratrareo ny zanak'olona, dia ho fantatrareo fa izao no izy, ary tsy manao na inona ho ahy aho, fa araka ny nampianarin'ny Raiko ahy no ilazako izany zavatra izany. Ary izay nanirakay dia eto amiko, tsy nandao ahy ho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha manao izany teny izany Jesosy, dia maro no nino azy. Amen.
isaorana ny tompony ny filazantsara. Ray Masilo manamasihana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miaraka ivavaka isika, mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra, mamarana ny volana nadiniana izany lohahevitra izany izay Andriamanitra eo amin'ny andro anio. Misaotra anao fa mbola menao tombonandro na hafana miaino na maky ny teninao androany. Mba hatanteraka izany fiorenam-pinoana izany dia mangataka aminao izahay, mangataka ny fanahinao masina mba ao anatiny ireto mpanomponao izay vahosotra ao hamelabelatra ny hevitra sy ny afatra entiny izany teninao izany. Mangataka ny fanahinao masina mba hampifantoka anay hiaino, satria ho ianao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Koa mitenena Tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hebreo 13:10. Ny epistily ho an'ny Hebreo dia tsy fantatra ny nanoratra azy anankiray amin'ireo apôstôly na ny mpianatra, fa tamin'ny fifidianana sivana anaovana ny testamenta vaovao dia tsy nanana olana izy amin'ny fanaovana atao hoe kanona, satria ny votoatiny dia tena tsara, ka na dia tsy fantatra nanoratra azy izy dia nisan'ny tafiditra voalohany ho isan'ny soratra masina. Ny 7:12 dia famaranana, fampiarana ny izay rehetra voalaza amin'ny 2:20 any aloha. Amin'ity 7:13 misy ny teny malaza matetika famerimberitsika izay hitondrantsika ny fampianarana. Hebreo 7:12 Hebreo 7:12 vakitsika hoe Jesosy Kristy no tsy miova. Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Io zany nanisany fehinteny lehibe amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Jesosy rery aminy ary Jesosy hatramy. Ny zavatra rehetra mety iovaova, zay le fiainana zay. Fa io ihany ny azo anteherina ary izay no mananantsika hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra
dia mila miorona amin'ny Jesosy Kristy isika. Zay tsy hoe akatsika fampahirezana hoe ahoana moa zany niorona amin'ny finoana izany. Ny zavatra voalohany dia mila mifikitra amin'ny fampianarana marina isika. Mila mifikitra amin'ny fampianarana marina isika. Ary vao mainka miasarotra amin'ny andro ankehitriny satria maro ny fampianarana samihafa. Ovakitsika ny amin'ny fahafito sy ny fahavalo dao ary tsarovo ny mpitondra anareo zay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, ivero ny hafaran'ny fiainany ka raha ny finoany. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy rio ara-mandrakzy. Mila mifikitra amin'ny fampianarana marina. Ny fampianarana marina dia Jesosy Kristy io. Inona nataon'ny Kristy nampianarina? Ampitao io amin'ny olona rehetra mitondra anareo izy. Na mpiandraikitra sampana io, hatramin'ny mpitandrina io, hatramin'ny tompona andraikitra samihafa. Rehefa nitoro ny tenin'Andriamanitra reo izy dinio tsara ny zotra-piainana na nahoana izy ireo. Mety misy maty martiora, mety misy maty mahantra, mety misy nanan-karena koa ireny olona nitarika amin'ny fiangonana reny. Fa dinio ny fiainana ozy izy nanahoana ny hafarany, araho ny finoana. Mety manana fahalemena izy ireo, fa ny finoana no raha. Jesosy Kristy ny tena tsy miova. Itsika zany dia tokony makafakafaritra hoe manahoana ny zotra-piainan'ilay olona. Niova ve izy? Ny atsara ve izy? Ny aratsy ve izy? Ilaina ny mamantatra ny olona rehetra mitoro ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy mpitondra anareo izy zay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra, heveriny ny hafaran'ny fiainany arahany finoana. Le finoana ampianariny zany no jerenao. Tsy jery ny fahalemena na ny zavatra fa inona le ampianarina. Tena io Jesosy Kristy tsy miovaova io ve ny ampianarina? Nisy zavatra zany miovaova. Ny fomba na amin'ny fiangonana ary mety iova ny fomba amin'ny fiangonana, ny firafitry ny fiangonana, ny fandaminana amin'ny fiangonana, fa misy zavatra tsy mety miova dia le Jesosy Kristy. Ary matetika nefa zany tsy azon'ny olona. Ile zavatra tsy miova io rehefa tsy voadinika ao dia tsy tavela atao amin'ny fiangonana ianao. Fa matetika le olona amin'ilay zavatra miovaova nanankinany finoana. Izay no atao hoe fampianaran-diso. Ny fampianarana marina dia le tsy miovaova ny tazomina. Any ka raha vao miova ny zavatra ao amin'ny fiangonana, miala tsy mibavaka izy. Misy hevitra tsy laniny azy dia miala tsy mibavaka izy. Tsy voafidy dekona na tsy haiko dia miala izy. Any amin'ny zavatra miovaova zany nametrahana. Ny fampianarana hafa rehetra dia miovaova. Fa natao hoe fampianarana marina Jesosy Kristy. Zay maty hamonjy antsika. Zay ihany le tsy miovaova. Ary zay mahatonga ny mpanoratra ny Hebreo naka ohatra anankiray. Vakitsika ny andininy fahasivy. Ohatra anankiray niraisina. Vakitsika ary. Aza mety avilina izay fampianarana maro fa tsara raha mpiorina fa tsy amin'ny anina satria izay tsy mahazo. Aza mety avilina amin'ny fampianarana maro hafahafa fa ny tena fampianarana marina dia mifototra amin'ny Jesosy Kristy. Le olona koa tia zava-baovao. Le zavatra sisitsisy no abontsiny olona be dia be. Ary zay tamin'ny andron'ny Hebreo hoe tsy vao androany io adevitra momba ny sakafo io, sabata io, fa tamin'ny andron'ny Hebreo zany efa nisy ani tamin'ny andron'ny Paoly hoe mihinan-kisoa sa tsy mihinan-kisoa, patsabe sa makamba, asabotsy sa lahady, tsy vao androany. Jesosy Kristy tsy miova omaly. Zay ny fampianarana maro. Ka aza mety avilivily ny fampianarana maro samihafa fa aoka amporenina amin'ny fahasoavana. Fahasoavana zany memem-pona ny famonjena, fa tsy vidinao amin'ny fihetsika na anaram-piangonana na ny asa vitanao. Ary tsy amin'ny anina koa. Tsisy manontany akory an-danitra any hoe ianao nihinana popcorn sa corned beef sa kisoa sa jambon, tsisy an'izany.
ary zay le hoe tsy miorona amin'ny fampianarana marina ianao. Raha reny raviravin-javatra reny ny hevitra tsy laminy sy ny takan'izaminy no tsy horeninao amin'ny fiangonana, tsy hainao no atao hoe fampianarana marina. Ary zay ny ampianarana Hebreo hoe aorena amin'ny fahasoavana fa tsy aminy na végétarien ianao na carnivore ianao na insectivore, tsisy manontany an'izany. Mazava tsara tsy amin'ny hanina zay tsy mahasoa no mahavatra izany, mihinana maty tsy mihinana maty, tsy hany le resaka fa ianao ve manana an' Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly sy ny ary manjaka. Inona ny fampianarana tsy miovaova omenanao? Taitaitra amin'ny zavatra rehetra io zany ny olona, ary zay zany no mahatonga ny olona voasarika amin'ny zavatra maro samihafa reny. Ao amin'ny Nigeria ao zao misy ranopotaka be zay anaovan'le rangahy batisa, gege no anaran'le raha zay vita batisa ao zany mitsipatsipaka. Faly ery le olona hoe le mitsipatsipaka zany nahazo fanahy masina, le rano maloto be dia mivoaka ao sady maloto be mitsipatsipaka. Dia nisy nanao fanadihadiana izy misy zazavaviny rano anatin'le rano ao, dia le devolon'iny mankao amin'le olona dia mitsipatsipaka le olona rehetra. Fa faly le olona atao batisa, afaka jerena zany amin'ny internet, bobaka be mihitsy zareo ndray arotsaka amin'le rano maloto. Dia faly ny olona amporeno amin'ny fampianarana marina. Tsarovo ny mpitondra anareo izay heveriny hafaran'ny fiainana rano finoana. Jerena koa manahoana ny fiafaran'ny fiainan'le olona fa misy koa reny mpitondra reny miaratsy ara-pinoana koa izy reny. Ary nendray le olona raha amin'ny olona, nendray le jerenareo reny rehefa elaela le vady ny ariana, efa inefatra indimy ny solo vady, fa le olona zany tsy maharaka dia manaraka any foana. Amin'ny 10 ny mpanoratra Hebreo, isika manana alitara zay tsy ananan'ny mpanompo ny tabernakely fahefana. Tamin'ny andron'ny jiosy zany misy atao hoe sakafo avy amin'ny alitara. Rehefa vonoina zany le biby dia misy karazana hena azo hohanina. Irery amin'ny jiosy mihitsy mihinana an'io satria mipisorona sy levita, karazany hena masina. Hoe ny mpanoratra ny Hebreo hoe aza mitsiritra ny reny, aza mitsiritra zavatra ny hafa. Isika koa manana alitara tsy azo hinanany olo-kafa. Ny tiany resahany eo dia ny fanasan'ny tompo. Tsy misy mahazo mihinana eo afa-tsy tsika ihany. Ary zay le Jesosy Kristy tsy miova. Ahoana ho Jesosy? Zay misotro ny rako sy mihinana ny nofoko no manana fiainana mandrakizay. Raha vao fampianarana zany tsy mifototra amin'ny Jesosy Kristy dia mandinia teny ianao, satria betsaka zany ny zavatra ampianarin'ny olona. Ahoana ny fomba azahoana reny, zay zao betsaka mpanao. Ahoana ny fomba azahoana fitahiana ety an-tany, betsaka mpanao zany. Fa ny antsika dia hoe ny fampianarana maro dia mifototra amin'ny Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy ny lalàna na ny fadifady na ny fomba ny fampitsarana amin'ny fiangonana, fa Jesosy Kristy ianao ve tena manana. Ka na mahatandrina fatra fomba mpiangonana ary ianao fa tsy manana ny Kristy, tsy manana n'izany finoana miorona izany ianao. Ary zay mahatonga an' Jesosy nanontany an'ireto jiosy reto amin'ny Jaona 4:20. Efa ny faneresena lehibe tamin'i Jesosy zareo mbola tsy mahazo ihany, mbola manontany ihany, dia gaga mihitsy ny tompo. Jaona 4:20 sy 9. Jaona 4:20 hatramin'ny 7:20 aloha vakitsika. Dia hoy taminy, iza moa ianao? Ho Jesosy taminy, izay voalazako taminareo hatramin'ny voalohany, manana zavatra marina lazana sy hitsaranareo satria marina zay niraka, fa izay rehetra reko taminy dia nolazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny ray nolazainy taminy. Zay le Jesosy. Mbola tsy mahazo ihany, ary tsy miankina amin'ny taona ny janonanao tao amin'ny fiangonana no ahafantaranao ny Jesosy Kristy le fampianarana marina. Ka mila manokatra ny fonao ianao. Fa reto jiosy reto niaraka ela be teo mbola manontany foana iza moa ianao. Tsy fantany koa ny ray. Ho Jesosy avy eo ny 9:20. Rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izany ho izy.
ary tsy manao na inaina ho ahy a fa arak'izay nampianariny raiko. Jesosy zany a mampahafantotra n'Andriamanitra, manana fampianarana tsy miovaova izy avy anan-danitra, tena le original. Ny zavatra rehefa ampitaina matetika miova, fa ny an'i Jesosy tsy miova mihitsy, ary izay ny mahafazy, tsy miova izy. Ka itsika zany dia tokony mamantatra inona ny fampianarana marina. Ny fampianarana marina zany a Jesosy torian'le olona aminao. Amin'izao fotoana efa maro ny olona mitory tena fa tsy Jesosy. Itsika zany mila mianatra mamaky amin'ny fiarahamonina, manao natao hoe semiotika. Inona ny zavatra miseho amin'ny fiarahamonina amin'ny fotoana ny filazantsara? Efa vitsy zao ny mametika ny sarin'ny Kristy rehefa hitory filazantsara. Fa sarin'izy ao napetany eo? Sarin'le mpitorony eo. Inona mampiavaka anao amin'ny blakina dia milahatra kaiky io? Mila mieritreritra isika. Ny fampianarana marina dia Jesosy Kristy le tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay. Zay ny fampianarana marina. Fa ny sisa rehetra dia fanampiny raha avy nivelany. Ka le fanampiny iray no abontsiny le olona lasa ngeza be dia takony ianao dia tsy hitanao tsony ny tena fampianarana marina. Ny kristianina miorina amin'ny fonoana dia mifikitra amin'ny fampianarana marina. Ny faharoa mifikitra amin'ny tena fiainana. Mifikitra amin'ny tena fiainana. Ao amin'ny Kristy koa no misy an'io teny fiainana io. Jesosy Kristy io tsy niova omaly sy an'io ary mandrakizay. Izy le miteny hoe zaho ny lalina sy fahamarinana ary ny tena fiainana zany a dia izay misy an'i Kristy. Manome ohatra koa ny mpanoratra ny Hebreo. Hebreo toko 13 teo, 1:12 hatramin'ny 4:12 vakitsika. 1:12 ka hatramin'ny 4:12. Fa rehefa nentin'ny misorona be niditra ho amin'ny fitoerana masina, ho fanatitra noho ny otana raha ny biby, dia nidorana inivela amin'ny tobony fatiny. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hahamasina ny olona amin'ny rano. Koa aoka isika hivoaka ankeo aminy eo ivelan'ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny, fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Sary ataon'ny mpanoratra ny Hebreo dia izao. Rehefa misy olona izy mitondra fanatitra noho ny ota, alatsaka raha amin'ny tempoly iny a, dia hodorana ivelan'ny vavahady. Le raha zany alatsaka ao amin'ny alitara, ny vataben'le biby avoaka ivelany any hodorana. Tahaka izany koa Jesosy nalatsa-dra tao Jerusalema, ny kapohana ny satroana tsilo, avy eo nentiny nivoaka tany ivelany ny fantsihana ny azo fijaliana. Zay le sary. Zay le sary. Toy izany koa Jesosy niaritra teny ivelan'ny vavahady hahamasina amin'ny olona amin'ny rano. Alatsa-dra ao amin'ny tanàna masina ao Jerusalema, dia entina mivoaka. Dia ny fantsihana taiza moa? Tany Kalvari, tany Golgota, ivela amin'ny Jerusalema zany. Le toerana misy ny fiainana dia ny toerana misy an'i Jesosy. Zay mahatonga ny Hebreo amin'ny 17 dia andaontsika hivoaka anatona ny Kristy ary ivelany ary no misy azy, mitondra latsalatsa. Tsy tokony hatahatra fanenjena ianao fahoriana izay misy an'i Kristy no misy fiainana, na misy latsa ao, na misy fijaliana ao, na misy fanenjena ao, na misy aretina ao, na misy famonoana ao, ka misy an'i Kristy, any le misy ny fiainana, ivelany any nisy azy. Na manambe kosa ianao, salama, finaritra, fa tsy manana ny Kristy, tsy manana fiainana ianao, fa rehefa tsy manana fiainana dia inona ny solony? Fahafatesana. Zay misy an'i Kristy ihany no misy ny fiainana. Zay mahatonga ny Hebreo andehantsika hanaraka azy any ivelany, na dia misy latsalatsa ary aminy. Fe isika ety tsika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Tsy misy maharitra ny ety an-tany, na trano, na fahasalamana, na fifaliana, na alahelo, na fahoriana, na fahantrana, tsy misy maharitra fa le ho avy ao amin'ny Kristy no maharitra. Zay le hoe mifikitra amin'ny tena fiainana dia Jesosy Kristy. Ka ninina miseho amin'ny fiainanao izy a, dia manjary mahay midera mitompo ianao satria manana ny Kristy. Vakitsika izay ny 2:12 sy ny 5:12.
koaoka isika anatitra fanatim-piderana amin'ny alalana ho an'Andriamanitra mandrakariva dia vokatry ny molotra izay manaiky ny anarana. Fa aza manadino anao soso iantra fa fanatitra toy izany sitraka-Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny Kristy izay fiainany mahatonga anao afaka miderin'Andriamanitra, na dia sahirana na dia marary aza, ary na salamy ianao na finaritra, tovy ihany ny fiderana ataonao, satria Kristy izay fiainana no maniraka anao miderin'Andriamanitra. Ka mitovy ihany ny fiderana ataontsika na mararintsika na salama, mitovy ihany. Mitovy ihany ny fiderana ataontsika na mahantra na manana, satria samy manana n'izy, manana ny Kristy ilay fiainana. Ary zany no aza manadino anao soso iantra. Samy nomena fanomezam-pahasoavana tsirairay aby isika, dia anjarantsika amin'ny fampizara izany. Ary zany no apetraky ny mpanoratra ny Hebreo amintsika. Misy tantara anankiray bokyny olona maraza te Kamaralae, hoy izy Lomere. Le mpanjaka zany tsy nanam-pifaliana mihitsy, ninona atao tsy mahafaly azy, dia nanatona mpahay zavatra izy, ny mpaminany, ny mpimasy, ahoana no ataoko mba azoko fifaliana. Dia efa tsy nety nahita izy ny zakaray ny teny hoe ndany anao izy makakanjo ny olona izay manana fifaliana indrindra. Lomere, tady avy io. Mitady izy nandritra ny taona maro tsy nahita. Rehefa kivikivy zany izy sasany miteny hoe faly fa tsy faly ihany rehefa avy eo, voafetra daholo ny fifalian'ny olona. Nisy olona anankiray zany mba hitany zany hoe le rangaly io zany ndalo ny mpanjaka dia nitsikitsiky fotsiny izy, dia nifelahan'le miaramila hoe ianao nga tsy mitsaoka, dia meme fotsiny izy azafady, taitra le mpanjaka. Efa teneninao izy meme foana, fa maninona ianao? Za faly ozy izy. Inona avy nanjony fiainanao? Efa zaho izy kamboty, zaho izy efa mativady sy ny sisa, dia zaho manana fifaliana. Tia angamban'le olona falo izy ny mpanjaka. Dia mehoany akanjonao izy le mpanjaka, izy le olona hoe tsara mbony akanjo misy zany le akanjo sa tsisy le akanjo. Niala tamin'ny alahelo le mpanjaka satria tsy nanana akanjo mena azy le olona. Teny resahana amin'izany dia izao, ao amin'i Jesosy Kristy le tena fiainana. Raha vao tsy manana an'io izy ka tenenany mpanao soratra masina hoe hitafio Jesosy Kristy. Na izy nareo atao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Rehefa tsy mitafy an'i Kristy ianao tsy manana fiainana, miborita ary tsy manana izany fifaliana sy fahasambarana anaty izany. Ka ny hafatra ataon'ny mpanoratra ny Hebreo ankehitriny dia mifikira amin'ny fampianarana marina, dia mifikira amin'ny tena fiainana. Ary izay ny saikana voany Rehoboama amin'ny tantara faharoa teo. Nireherery izy rehefa nitondra fanjakana, dia nanadino ny lalàn'Andriamanitra. Avy ny Egyptianina nanafika azy. Ny Egyptianina io zany marobe ireo Egyptologue ireo zany nandà fahampiran-kezabe ny Egyptianina taty aoriana nanaiky. Fa nisy fotoana nanjakan'ny Egyptianina tamin'ny Eropa manontolo hatrany Afrika. Tsy nekena zany teo amin'ny tantara fa hoe mandainga ny baiboly. Rehefa nijerena zany ny zavatra rehetra zany misy trasy ny vavahana Egyptianina daholo na ny Babilona ka hatrany Iran hatramin'ny Irak. Dia tamin'ny fotoanan'io zany sy saka io zany jereo tsara fa ny olona nanaraka azy avy any Ethiopia nanafika tany Eropa. Zay hitantsika amin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Mba vakitsika hoe andinin'ny fahatelo, ary nitondra kalesy 210 sy mpitaingy soavaly 400 izy, ary tsy hita ho isa amin'ny olona izay nanaraka azy avy tamin'ny tany Egypta sy Lobita, Sokita ary ny Etiopianina. Zay le olona marobe nanafika. Tadifa ny Etiopianina koa anisan'ny olona tranainy ety an-tany. Faritrana ange nahitana ny Lucie, fantatrareo moa Lucie moa? Le izy nanara-tsatsy Lucie moa ny anaran'iny? Le vehivavy apitra indrindra hitana anaty tamin'ny taolana. Eo zany berceau de l'humanité. Ka tamin'ny andro ireo zany ny Egypta nanjaka. Tamin'ireo fotoanan'ireo naovana ny piramide rehetra.
tsisy naresiny Egyptianina zany tamin'ny andro taloha, hatrany Etopia empire ottomanina zany jereo kely rehefa mianatra, dia ireo no nakarin'Andriamanitra nafika an'ireo ndraiky tahotra amin'izay izy avy semay apa aminany hoe ianao nge niala tamin'Andriamanitra, very ianao zao fa niala koa Andriamanitra. Izay no ataony rehefa tsy mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, fa mpianarana marina tsy mifikitra amin'ny tena fiainana. Soa ihany fa nahalalany fona i Rehoboama sy ny mpanapaka marina, mpanapaka namana. Rehefa ny fona izy dia hoy Andriamanitra hoe tsy handringana indray azy zany, fa aleo zareo lasa zanatany fotsiny fa tsy ho vonoina. Rehefa miverina amin'ny tompo koa tsika dia miverina koa ny tompo ny dikan'izany, dia tsy nyvonoina indray zany reto Jerosalema reto miaraka amin'ilay mpanjaka, satria raha tena saikaringa zareo vahoaka tsisy taisany tao sady mehery miady, fa rehefa niverina tamin'ny tompo dia niverina koa Andriamanitra. Amin'izao andron'ny karimy izao ry havana, mila miorina tsara tsika, betsaka ny zavatra mamilivily ny saina, ny fanao tontolona amin'ny zavatra maro samihafa izay ny ankamaroany dia tsy mahasoa, na hita amin'ny aina betsaka ny rendrarendra, vao hifaninanina mihitsy zao manorina rendrarendra eraky ny tanàna, hifaninanina mihitsy misy kazino mitsangana vaovao foana, toerana fanaovan-danonana ny mitombo, toerana fijerena sary mihetsika maro samihafa ny mitombo, mba hahatonga ny saintsika tsy hifikitra amin'ny fampianarana maro sy hifikitra amin'ny tena fiaina. Mia tsy manam-potoana amin'ny olona hifikirana amin'ireo, fotoana ny fandinihan-tena ny andro karimy, ary izay mahatonga antsika miezaka amin'ny zavatra rehetra hatrany amin'ny serasera tambanjotra ary hitory filazantsara mba hahatonga ny zanatsika mba tsy ho very-maina amin'ireny teknôlôjia rehetra sy ny sisa reny. Miezaka ny kristianina mameno an'ireny koa mba hahatonga antsika ahazo izany fampianarana marina izany sy fikitra marina amin'ny tena fiainana. Alao hery ary Jesosy Kristy no maninona ho sisa? Tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay no miaraka aminao. Amen. Manoloana izany fampianarana tolony atsika izany kanefa tsy tanterahintsika. Misaotranao izahay ry Jesosy Kristy Tomponay io, ny amin'ny zava-tsoa atolotra ao anay, nampahafantarinao anay tamin'ity anio ity fa mila mifikitra amin'ny fampianarana marina izahay, dia ianao Jesosy Kristy ilay vato fehizoro tokony iorenanay. Tompo, fantatray ny antom-pahatongavanao, fantatray ny iraka izay nampanaoviny ray anao. Eny Tompo, fa na ny fampianaranao aza dia hainay tsara, fantatray izany. Indrisy anefa fa ty zava-baovao ihany izahay, tsy mba hainay ny manavaka ny tsara amin'ny ratsy, fa mandrakariva dia mora mivily, manaraka fampianaran-diso izahay ka mandany fampianarana marina izay atolotra ao Jesosy Kristy Tompo, dia ianao izay nanolotra ny tenanao famonjena anay. Tsy mba manana ny fanahy ny fanavahana izahay, fa dia raisinay avokoa izay rehetra renesiny sofinay hita ny masonay, hany ka tsy mba miorina tsara izahay. Nampianarinao anay teo koa fa tokony fikitra amin'ny tena fiainana izahay dia ny toerana izay misy anao Jesosy Kristy, satria amin'izany no misy ny fiainana. Tsy zavatra mora foana nefa izany, satria marobe ny fakapanahy misarika anay, ary ny amin'izany indrindra dia naleonay ny tady izay moramora mety amin'ny fombanay. Ny safidy ny tsy maharitra izahay dia nrendrarendra n'izao fiainana izao,
izay hita maso mandalo sy mielina, ko manoloana izany mifona aminao izahay Jesoa. Miaiky izahay fadiso, koa indreto ny fiangonanao manatona anao amin'ny fanetretena. Ka raha sitrakao Tompo dia mba raiso amin'irao foka diovy ho voavela eloka, ho afaka amin'izany fahadisoana izany. Noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo izay niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hanamasina anay tamin'ny alalan'ny ranao, no angatahanay famelan-keloka ankehitriny. Amen. Iraintsika ny firana fanampiny 720, anamafisantsika ny fonantsika eo anatrehan'ny Tompo.
amela heloka antsika tokoa ny tompo ry havako koa mitsangana raha iso amin'ny finoana ny teny somafaly famelan-keloka izay atolony ianao ankehitriny. Hoy ny soratra masina, fa raha ny rano sy lahy sy ny ranom-bolahy ary ny lavenim-bato-trombovavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, maiky ahafahan'ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina mandrakizay no hanadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Amen. Noho izany ry havako dia ambara fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'ny Tompo, ko andeha isika samy hideran'ny Tompo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Hiderantsika an'Andriamanitra an Jesosy Kristy Tompo ny firana fifoazany 420 ny andiny faharoa sy ny fahatelo. Andini faru Sika rehetra ry havana vavaka sika Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay misaotra anao izay ny amin'ny teninao, miovaova avokoa ny zavatra rehetra fa ianao no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Misaotra anao izay satria ny taominao indray izay ankehitriny mba hifikitra amin'ny fampianarana marina. Ampio izay rehetra ahaizanay mifikitra amin'ny teninao ka anananay finoana avy amin'izany. Manampy anay ihany koa mba ahaizanay mitoetra amin'ny izany finoana izany satria tsy miafina aminao ny fampianaran-diso izay maro ankehitriny. Eo ihany koa ny rendrarendra izay toa mampiala anay amin'ny finoana. Ampio ny fiangonanao any kristianina tsirairay avy mba tsy ho tafitohina amin'ny zavatra miovaova izay ataonao eo anivon'ny fanompoana izay iainanay. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra iny amin'ny teninao izay mitaona anay ihany koa hanana ny tena fiainana. Koa anerinao Andriamanitra ny fanahinao masina hampitoetra anay rehetra, hampiorina anay, ahaizanay miaina amin'izany fiainana omenao izany. Mankasitraka anao izay fa noho ny fitantananao dia nahatotosa iny volana febroary lasa iny izay ary mamarana azy amin'ny tian'io ty. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao rehetra izay narotsaka ho an'ny sampana, ny dekona, ny loholona, ny braony fiangonana ary ny kristianina manontolo nandritra izany volana izany. Aorenao ty anatinay ny finoananao, ahaizanay mifikitra amin'ny finoana, amin'ny fiainana ary amin'ny fampianarana izay omenao anay ihany koa.
hiatrika volana vaovao izay manomboka rampitso dia ankininay aminao sahady a ny tetikasan'ny fiangonana ny fikambanana sy ny sampana izay misy amin'izao fitaizam-panahy misy anay izao. Ny tokantrano tsirairay ihany koa dia ankininay amin'ny fitantananao raha hiatrika izany volana vaovao izany. Eo ireo zanaky ny fiangonanao izay mielipatrana any amin'ny toerana maro isan-karazany. Ianao no omba sy hiaro anay rehetra ary hanolotra anay ny tena fiainana. Hitahy anay rehetra ianao manoloana ny asa, ny fianarana, anome fahasalamana izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ampandresy anay rehetra ihany koa amin'ny zavatra rehetra izay hametrahanao anay. Mivavaka izay ho an'ny sampana tanora kristianina sy ny sampana fifoazana izay manohy ny fijoroana vavolombelona amin'ny tian'io ty. Ianao no handamina azy ireo, ampiorina azy ihany koa amin'ny teninao mba hananan'izy ireo ny fiainana araka ny sitraponao. Mivavaka izay ho an'ireo ray aman-dreny izay hanavao ny fanoloran-tenany ka hanolotra ny zanany io amin'ny sakramentan'ny batisa. Ianao ilay tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay no hampiorina azy ireo, hananan'izy ireo ny teninao, hananan'izy ireo ihany koa ny fiainana avy aminao. Tsy mitsahatra izay ary matsiaro mandrakariva ny firenenay. Mamindrafo ianao amin'ny malagasy rehetra ary na inona zava-misy iananay ankehitriny dia mangataka izay mba ny hevitra avy aminao Andriamanitra trany no hanjaka amin'izao firenena malalanay izao. Ankininay aminao izay mahasoa anay rehetra ary ny vavakay dia ataonay amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Ny olona voavela heloka ry havana dia samy joro vavolombelon'ny finoana ka ny fanekem-pinoana fahaefatra no iombonantsika rehetra amin'ny tian'io ty. Fanekem-pinoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy sika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe fa nahitany Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Manasanareo azo toerana ry havana. Hanomana ny fanahiny Iona amin'ny Tompo amin'ny fiombonana amin'ny latabatra masina ny fanasan'ny Tompo ny mpanay fanasan'ny Tompo rehetra 800 dia hitsangana ny mpanay fanasan'ny Tompo. Mamy ny foko ry Jesu. Toko fahavitambin'ny folo. Luka toko fahavitambin'ny folo, ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo.
hojerentsika amin'izany ny sarin'ny fiarahamonina misy hatrizay hatramin'ny androntsika kehitriny. Lioka toko fahavita-miny folo andeniny paraika ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo nanadiovan'i Jesosy ny boka folo vakitsika ary niakotra ho an'i Jesosy dia nandeha namaky ny saina resaka ary niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo mijanona teny lavitra eny ary izy hoe miantso mafinafiny ilay Jesosy tokony amin'ny mandrafo ary efa hitan'ireo dia izy mandeha any amin'ny soleko rehefa lasa izy ireo dia nadia tena lana ary ny anankiray tamin'ireo mety bonifisy dia miverina ny karazan'Andriamanitra tamin'ny feony sady nankopy tao amin'ny tombo Jesosy misaotra azy misandramatany mipetraka ianareo. Samaria dia vohitra honenan'ny olona safitra fahavalon'ny Jiosy sady metisy ara-pivavahana zareo ny metisy ara-poko olona sadasady izy ireo zany dia mifandrafy amin'ny Jiosy. Raha Jiosy ataonao hoe Samaritanina dia ompa zany amin'ny mamainao tsy fanao mitsy hoe olona Jiosy ka teneninao hoe Samaritanina ianao ompa zany amin-drareo. Samaritanina koa raha ataonao hoe Jiosy dia mamay ianao. Ireo zany olona mifandrafy. Tamin'io ivelan'ny tanàna mipetraka amin'ny olona rehefa boka dia tsy mahazo mipetraka amin'ny tanàna ny lalàna tamin'izany, tsy mahazo manatonatona olona satria ny abokana dia vokatra ny fahotana. Ny boka zany ny mpanota indrindra teo amin'ny firenen'i Israely zany ny olona karazan'olona telo na efatra ny mpanota indrindra dia ny boka dia inona ny ray, ny jamba dia ny mpivarotena dia ny mpamorietra. Ireo zany natao hoe mpanota be indrindra teo amin'ny Jiosy zany ireo efatra ireo. Klasy ambany amin'ny fiarahamonina ratsy indrindra. Janona teny lavitra teny ireo ny tantara dia ny angavy an'i Jesosy. Hatreo aloha zany le izy. Jesosy zany namaly hoe ndana miseho ampisorona. Manino miseho ampisorona? Raha misy boka ka sitrany ny tsabotena, misy mpisorona zany sady dokotera io mpisorona io. Izy zany mijery an'le izy dia mandinika eo ilay mpisorona iny manome certificat hoe tena sitrana io olona io. Any amin'ny bokin'ny Deutéronome any misy ny fepetra rehetra manambara hoe afaka ny abokana ny olona anankiray. Nisy faritra maniry volo sy maniry volo zay jerena dia iny zany hoe afaka io. Rehefa afaka le olona manao fanatitra dia verina amin'ny fiarahamonina mody an-tanàna satria misitrana ihany reny tsy ndraindray. Ka ireto olona reto Jesosy mandana miseho ampisorona nanampinoana zareo satria nidikany hoe miseho ampisorona dia sitrana. Eo aloha zany tsara ny tantara. Rehefa nandeha izy folo sitrana teny an-dalana faly be. Ay le mandeha ampisorona ty rehefa nino ny tenin' Jesosy dia sitrana. Zava-dehibe zany hoe rehefa mino ny tenin'Andriamanitra ianao na tsy mbola tonga ary dia sitrana ianao, na tsy mbola tonga ary dia mivaha amin'ny olana. Tsy tonga tany ampisorona akory zareo dia nadio. Eo zany tsara le tantara hoe rehefa mino ianao dia mahavita zava-dehibe ny fiainanao. Fa rehefa nandeha zareo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo nanahoana mitoy? Ny anankiray tamin'ireo niverina nahita fa sitrana izy dia naninona? Nankalaza n'Andriamanitra. Anankiray amin'ny folo no mahay mankalaza n'Andriamanitra. Ny olona zany matetika ingrat, ny olona hozy nareo zana-bazaha. Ny anankiray amin'ny folo ihany misaotra n'Andriamanitra fa ny sisa maika ho any ampisorona azo an'ilay certificat. Zay aloha zany ny zavatra ratsy voalohany zany hoe folo zareo ray ihany nay misaotra ary ny ankamaroan'ny olona manao ohatran'io. Na amin'ny fiainantsika andavanandro ary raha misy olona folo anaovanao soa aza gaga raha ray ihany no mahay misaotra mahatsiaro anao. Fa ny sisa everiny fa droit acquis izy nareo, everiny fa zo. Ary zany hitantsika na amin'ny fiainan-davanandro
Dia zao vao tsela mangataka dia mihina 200, izy hoe kely loatra kosako dia namina 500 ty ahay mbo metimety, izy tsy menatra izy mitena an'izany. Zany ny olona amin'izao zany tsy misaotra. Hoy ny Timotany mihitsy ny olona amin'izao tsy misaotra. Fomba ny olona ankehitriny koa tsy misaotra io. Zay zany zavatra mampalahelo anankiray hoe folo nandeha tany anankiray aminy nankala azy an'Andriamanitra. Dia niankoka tamin'ny Tompo Jesosy izy. Dia misy faratsiana faharoa, le anankiray niverina io ka Samaritana. Inona ny fampianarana anatin'izany? Le tenentsika malagasy hoe tsy mbotry niaraka ihany. Le olona ty zany rehefa samy mijaly dia mihavana. Olona tsy tokony ara hipetraka reo. Ny jiosy tsy mahazo mifampiditra trano amin'ny Samaritana. Raha mankany amin'ny toerana Samaria ny jiosy dia miditra resto na hotely. Raha ny Samaritana indray mankany Galilea miditra resto na hotely. Zay nge mahatonga le Samaritana tsara fanahy rehefa nitsabo an'ilay olona dia napetrany tamin'ny hotely. Misy dikany io. Ireo zany kay miaraka tao, olona tsy tokony miaraka satria rehefa mijaly ny olona tambatambatra. Rehefa misy tombontsoa imbonany ny olona miaraka. Mitambatamba-dratsy eo. Dia antsony manam-pahaizana hoe solidarité des imbéciles avy eo. Rehefa miaraka zareo zany rehefa misy tombontsoa imbonana, miara-drara-dratsy eo. Fomba ny olona zany. Rehefa samy voamafy dia mbo miaraka eo aloha. Rehefa azo le zavatra, tsy maina akory ny ravina nanana ozy ny tolo. Dia samy mandeha samy mitady. Ny dikan'izay koa dia hoe rehefa sitra ny zalahy, tsaroan zalahy hoe Samaritana iray io efa nomboka ny atakatika ry zalahy sivy hoe tsy akama itsy. Fanao zany sa tsy fanao ny fiarahamonina? Misy sa tsisy? Na toeram-piasana, na fiangonana, na fiainam-pirenena, rehefa milamina ny toe-draharaha samy makamaka sisiny aloha. Na ny pré-promotion koa manao an'izany, rehefa samy miady teo dia samy mba mifankatia ery, fa rehefa avy eo samy maka sisiny aloha, an'lahy aloha amin'izay mahazo an'lahy fa ray ihany. Zay koa zany ny zavatra mampalahelo iteto hoe le anankiray zany niala tamina. Gaga Jesosy, tsy folo vanisan'ireo, raizany sivy, efa tsy te hiaraka amin'le anankiray intsony zareo. Ity anankiray ity ihany manome voninahitra nefa hafa firenena. Le anankiray mbola nahatsiaro hoe havako reo. Niverina tamin'i Jesosy izy, Jesosy jiosy satria nahitako soa dia miverina eo aminy na jiosy ary mpihavana amin'izay zahay zao satria nahitako soa. Ny olona koa zany manao an'izay. Rehefa milamina ny fiainany, tadidiny ianao ngita volo, tadidiny ianao foko hafa, tadidiny ianao havariananina. Fa tamin'izy nijaly teo milakamilaka izy mankeo aminao eo. Rehefa milamina izy maninona? Miataka lahy. Tsy nanao an'izany le Samaritana. Lasa izy nanatona ny Jesosy. Na dia efa azo na raha ny zavatra niriny ny fahasalamana. Zay le zavatra hita eto zany. Niainga tamin'ny tsara izy ireo, nanana finoana osotraminy. Tsara aloha hatreo. Sitrina zareo rehefa ny raha amin'i Jesosy. Fa rehefa sitrina amin'ny olona mivoaka mitoetra ratsy ny rehetra hoe tsisy fiovam-po akory tao. Na ilika aloha le Samaritana, tsy nahay ny saotra, tsy nanatona ny Jesosy. Ilaina ry havana ny mandinika hoe rehefa mety ny fiainana amin'ny olona dia teraka ny zavatra rehetra ny sosiete berceau sy ny sisa zany satria efa lamina le fiainana. Fa mbola niady teo niaraka teo ihany. Fa rehefa milamindamina ny fiainana dia tsy hita ohatra izay koa sariny io rehefa nomana mariazy ohatra mandeha amin'ny paster ao angatabaviko vita mariazy 3 taona vola tantely foana. Dia miverina eo rehefa manana problème. Zay ihany mitovy amin'izy folo lahy reo ihany io. Ka io tsara dinihina amin'ny fiainana hoe le olona zany sady tsy malala misaotra ny mpanavakavaka rehefa mahazo fahasoavana. Ary zay zany tsy manao an'izany ny zanak'Andriamanitra. Fa miteza tenenan'i Kristy hoe ny finoanao nahavonjy anao. Ivavaka isika.
Saoranao izay tompona amin'ny teninao. Fa mila mitandrina koa izay amin'ny fahasoavana voaray. Fireny mampitoka monina, mampifanavakavaka, mahatonga tsy mahay mankasitraka, tsy mahay misaotra amin'ny zava-tsoa rehetra nomena ka manjary tsy manana ny fanahy ny fahafoizana. Reto ny zanak'Andriamanitra manomam-panahy iray latabatra aminao. Tsaronay Tompo aho fa ianao Kristy no mahavonjy ka hiverina naminao tahaka an'ilay Samaritanina izay, fa tsy tahaka an'ilay sivy ireo, ka hanatona anao satria ianao no nanadio anay, ianao no nanangana io zanak'Andriamanitra, nampiakatra anay ho amin'ny gradiny mpiray latabatra aminao. Tena zanakao ary sakaiza fa tsy mpanompo. Tsy nanay aminy no manay ny fanahinay ho an'ny zanakay naiza ny havanay namanay tsy miara-mivavaka aminay, na ireo manaraka amin'ny tamajotra serasera, na ireo makao amin'ny fiangonana, omany ny fanahiny eo aminao. Ny amin'ny anaran'i Kristy izay vela sy manjaka miaraka anao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Fifalinana amin'ny fifaliana ho antsika misy reto avantsika. Andrain'i Kristy ilay fiainana, ilay fampianarana marina ny zanany, hitafy an'i Kristy ho zanak'Andriamanitra. Vala amin'ny 700 no raintsika ny andininy voalohany sy ny faharoa, hiatrika ny alitara masina ireo hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Ampifaliana ndraisantsika reto avantsika reto manolotra ny zanana amin'ny sakramentan'ny batisa. Enotsika ny teny fanorenana zao sakramenta izao. Hoy ny Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany ka mandehana ianareo. Atao mpianatra amin'ny firena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny aran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy tanjona izay rehetra nantiako anareo. Ary ino zambombonareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimy anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimy anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na samaritanina na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Malohana azy amin'ny tenin'ny Tompo izany ny ry havana dia mangataka anareo hitodika avy hatrany amin'ny fiangonana hamaky ny fanekena hanoloronareo ny zanakareo amin'ny sakramentan'ny batisa. Ndao ary. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny andro fiainany rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitomboany amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy Tompo mba hahazahoany hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka mpiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasany Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hatanterahana izany. Amen. Omen'Andriamanitra anareo izany herin'izany
Ataterana ireo izany fanekena izany. Ka andeha isika fiangonana angataka ny fanahy masina ho amin'izany. Iombona amin'ny vavaka isika rehetra. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nandrenany sakramentam-batisa. Koa mitanao aminao zay raha eo manatrehanay, aoka ny fanainao masina hanome ny hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy. Ity zaza izay atao batisa ity ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao, ary ampitafio ny zanakao izy, ampiraiso endrika aminy no ny asany fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao zay ankehitriny Andriamanitra fatateraka ny fandriny reto ray aman-dreny reto. Miombonay ianao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatana fiangonana dia ny tehirizanao ty zazy ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao any koa ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zazy ity. Angatanay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Andriamboatsimarofy Nomentso Mathieu. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny Tompo, anaka azo matahotra. Efa nanavotra anao ianao. Eny ty zao zaza zao ka ty zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny raha fanampin'ny fahaefatra no raitsika ry fanahy io midina.
Nandriamanitra isika navitany tapany voalohany amin'ny fanompoam-pivavahana. Ny vaovaon'ny fiangonana sehorantsika reto avantsika reto vita fanamasinana fanambadiana. Ranitra Rivo Fidilalaina Sirazana-Pariny vola anta Patrisia. Asanao zareo. Reto avantsika reto masinina fanambadiana amin'ny heriny Ravely John Mamtina Tsiry sy fanomezan-tsoary nomena. Rakotonarivo Santina nomenjanary sy nomenjanary safidiny rina Tifany. Ireo izy ireo dia mivavaka ho anareo ny fiangonana. Saora tompo. Ny fampianarana mitondra ilay teny hoe ankonana miatrika ny Karemia dia ho totosain'ny Dorokasy amin'ny heriny any amin'ny fiampiarabanin-jareo any Vato any amin'ny Sabotsy ho avy zao zany. Miditra amin'ny Karemy tsika efa tafiditra tsara anatin'ny Karemia, manao ny rojom-bavaka isakarivo tsika amin'ny 8 ka hatramin'ny 9. Mivoaka amin'ny herinandro ity zany ny lohahevitra rehetra iomanan'ny sampana rehetra ny amin'ny herinandro masina. Dia samy tsika mijery ny lohahevitra manendry ny tompona andraikitra rehetra amin'ny fitarihana ny fotoana famakina ny teny soratra masina. Ny Karemy 70 andro 70 alina mialohan'ny Pasika. Anina anjara fitenina amintsika ny komitiny filohan'ny komity fa 20 taona nampitandrina sy 12 taona ny arahantsika nanompo manasa azy tsika ndray fitenenana. Misoratra amin'ny fanomezana fitenenana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tamin'ny herinandro dia nanao fanazavana fohy teto ny komity mikasika ny fitaovana izay hoentsika manangana ny Tsangam-Bato. Ny lisitra izany fitaovana izany moa dia efa hitantsika ihany ao anatin'ireny valopy fahafoizana izay nizaraina tamintsika mianakavy. Dia tamin'izay no namazavaina fa ny brika dia mba hoe fatana iray no angalana azy satria zava-dia miankina amin'izay amin'ny lafiny teknika ny fangana trano. Isaorantsika rehefa Andriamanitra satria dia misy ny mpanopon'Andriamanitra izay nanolotra tamanontolo ny brika rehetra izay ananganana izany trano izany miisa eo amin'ny 2,4 alina eo. Ka dia mahafaly ny fampizarana isika mianakavy izany vaovao izany ary dia ao anatin'izay zany dia isika rehetra izay mbola manana ny fahafoizana dia mba tsy hanolotra intsony ny brika satria mba hovatsika zavatra hafa indray zany izany fahafoizana izany mba hoentina manangana ny Tsangam-Bato. Ary ny valopy moa dia misy raha teo isaky ny alahady eo am-baravarana dia efa misy ny mizara izany valopy izany mba handraisantsika anjara ary azontsika averina amin'ny fotoana isaky ny alahady izany valopy izany. Manarak'izay ao anatin'ny fandaharam-potoana amin'ny fankalazana dia androany hariva misy ny fampianarana mikasika ny fahafoizana. Ndray aman-dray mpitandrina Gojafy Mikaela no hitarika izany fampianarana izany antsika mianakavy androany hariva amin'ny 2 sasany ka dia andetanantsika rehetrarehetra mba samy ho tonga hanatrika izany fotoana izany. Io ny fampianarana io koa moa dia mandeha mivantana amin'ny tambazotra Facebook amin'ny sapely militaire. Ny tena tsara dia manatrika fa izany hoe raha sanatry izany ka misy ny fotoana tsy ahafahantsika manatrika moa dia afaka manaraka mivantana ao amin'ny page Facebook ny sapelle Sapmi Homo Pro isika mianakavy izany fandarana izany. Manarak'izay dia ny amin'ny fandaharam-potoana ihany dia amin'ny 14 ny volana Marsa efa nambara teto ihany ny rodorodo-pahasoavana ho an'ny diakonina sy ny loholona. Ka dia mbola manentana antsika diakonina rehetra mba hisoratra anarana. Misy ny fandraisana fisoratana anarana moa mba vady eo mba ahafahantsika manatanteraka izany fotoana izany amin'ny 14 ny volana Marsa. Ny faram-pisoratana anarana dia amin'ny 17 ny volana Marsa ho avy izao. Asiana fanamariana ihany fa nataiza ianao nataiza no niasa ho diakona na loholo ohatra zany mety hoe niasa teny Vato sika aloha dia avy eo indray nifindra eto amin'ny sapely militaire na ihany koa tany amin'ny toeram-piangonana hafa dia azosika atao daholo ihany ny misoratra anarana. Fa ny taona izay nanompona fotsiny no mariana tsara eo amin'ny fisoratana anarana. Mety zatra misy koa zany dia hoe
tsy mitovy ny taona nanompon'ny mpivady mety zahatra mitranga zany tsy maninona akory zany a fa dia mariana tsara fotsiny eo ny andramse tamin'izao taona izy nanompo a ny madama tamin'izao taona izy manompo mba hahafahana manoratra zany fanompony zany ao anatin'ny certificat na mari-pakasitrahana zay ho atondrantsika amin'ny 17 ny volana mars. Mety misy ihany koa ny fotoana tsy ahafahantsika misoratra anarana ty am-piangonana ka dia nasiana zany ny fisoratana anarana en ligne angambany raha ohatra ka izay no ahafahana milaza azy a dia azontsika atao zany misoratra anarana ao amin'ny page Facebook ny sapmi homopro dia aotsika manoratra ny anarantsika dia soraty mazava ao ny taona nanongonovanao ny madekona na mahaloolona. Azontsika atao ihany koa ny mandefa ny adresse mail mivantana satria efa misy adresse mail ahafahantsika mifandray mifanerasera ka toy izao zany adresse mail zany raha ohatra ka afaka mandray antsoratsika ho asitsika petadrindrina any eo ivelany eo ahafahantsika mandray izany adresse mail zany ahafahantsika mifanerasera sy manao ny fisoratana anarana dia ny hoe 20 pasteur Michael 15 @gmail.com. Le pasteur dia pasteur amin'ny teny frantsay pasteur dia mba tsy ho diso koa zany le prénom ny fanampina anarana pasteur Michael MICAEL averiko zany 20 pasteur Michael 15 @gmail.com. ao zany tsika no afaka manoratra anarana ihany koa ary ilayntsika foana ihany koa zany io adresse mail io ifaneresarana mikasika ny fankalazana io. Misy ihany koa ny laharan-tarobia zay andefasantsika SMS raha ohatra ka tsy afaka manao an'izay adresse mail zay tsika na ao amin'ny page Facebook dia ny 032 42 774 59 ao indray koa isika zany afaka manoratra anarana. Averiko le laharana teo 032 42 774 59 dia misaotratsika naharitra ny eno ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sotra ny filohan'ny komity isika ny amin'izany dia ny raha hariva zany amin'ny roso sasany zany le famelabelarina fampianarana teo iroso amin'ny fanavoazana fanoloran-tenitsika anao ny rakitra eo ny antokopira antsany foloalinda eo ny zanaky ny safify dia zareo ny fandamina ny fiderana ny tompo mandritra izany dia kona hitarika atsika ho amin'izany.
komity ny faharoapolo taona sy ny 20 taona asaina ivory amin'ny asabotsy amin'ny roso sasany. Asabotsy amin'ny roso sasany zany ety eto amin'ny chapelle ny rendez-vous zany ny komity ny faharoapolo taona sy ny 20 taona amin'ny asabotsy zao amin'ny roso sasany eto ny fotoana ivorytsika. Dia manasa ny komity rehetra zany ifampilaza ny amin'izany. Amin'ny telopolo amin'ny eninjato ny hira mialosy aorian'ny Sodrano. Andriamanitra aminao zao tsodraona zao. Andriamanitra ny mpiaro anao, alohanao, arinanao, ankavananao, ankavianao. Tsy mba matorina reniremana izy, ary ny sofiny tsy lalin-darovina fa mare, ny tanany tsy fohy fa mahavonjy anao. Ka hotahinanao raha miditra, hotahinanao mivoaka, hotahinanao raha matory, hotahinanao raha mitoetra, hotahinanao n'aiza lehanao, hotahina ny aronao, ny tranonao, ny sahanao, ny tanànanao. Amen.
hivavaka mangina isika to. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireniny voninahitra amin'ny anarana iray.